Nilamina sy nyzotra tsara ny fankalazana ny fahaefatra amin'ny 50 taona nahazoana ny fahaleovan-tena teto amin'ny distrika ny Mandoto. Natomboka tamin'ny fisafonany Andiatafika izay notarian'ny lehiben'ny distrika sy ny commande gendarmerie pirenena ary ny kapiteny Olafa 700 eto amin'ny distrika ny Mandoto ny fotoana. Navitrika ny fandraisana anjara ny hery rehetra teo amin'ny filaharana izay notarian'ny miaramila sy ny zandary, ny mpianatra ary ny fikambanana maro tato an-toerana. Azo lazaina fa niavaka ny hetsika. Ary nanatanteraka somatsara mihitsy an'ilay teny filamatra satria tsapa fa tsy ny distrika rery no nikarakara na ny commune rery na ny solombavambahoaka irery na ny tafika irery fa teo ny fifandrombonany rehetra na totosana somatsara ny lanonana rehetra na nomalina ny androany. Nanotrona ny fotoana ireo manam-pahefana sy olom-boafidy taty amin'ny distrika ny Mandoto. Raha fehezina dia voapirofo ny fifanomezan-tanana nataony rehetra satria nateo aza nihetsika teto amin'ny renivohitr'ny distrika dia tsy latsa-danja tamin'izany ihany koa ny tany amin'ny commune hafa rehetra.